Ahoana ny fomba androdanana an'ireo manda eo amin'ny fiainanao? Ara-paina ianao falitafaraka indray tsika eto anatin'ity fiarahana mandinika soratra masina ho antsika ity. Manana lohahevim-dehibe tsika momba ny tantaran'ny nirodanan'ny mandan'i Jeriko iarahantsika midinika mandritra nyity herinandro ity. Isaorana Andriamanitra manome antsika an'izany fotoana izany. Ny fanontaniana ngeza be eto dia ilay hoe ahoana izany no fomba androdanana an'ireo manda eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika. Ny an'ny zanak'Israely fantatsika tsara ny tantara. Raha ohatra tsika hiainga ao amin'ny bokin'ny Josoa toko 5 sy ny bokin'ny Josoa toko 9 izay anasako anao ny hamaky azy amin'ny tantara iray manontolo izany fa tsy ho voavakintsika eto aloha. Dia misy votoatina tantara indroa miantoana ao. Ny voalohany dia ny nanaovana famorana mialohan'ny angalana n'ilay tany Kanana izany, nalay Jeriko izay idirana. Dia niaraka tamin'izay koa izany nitandremana ny Pasika na ny ninanana ny Pasika. Ny tapany faharoa amin'ny ilay tantara indray izany ao amin'ny alohan'ny toko 5 sy ny manaraka dia ny nisehoan'ny komandany miaramilan'i Jehovah sy ny nanomezana toromarika ho an'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Josoa izany hoe izao ny fomba handresena amin'ny ady atao amin'ny Jeriko. Ity Jeriko ity tanàna mafy, tanàna lehibe ary misy manda matevina, sarotra resena. Tsy hita izany izay anaovana azy raha ohatra ka hoe amin'ny sehatry ny ady no andeha ifampiresahana. Kanefa tao anatin'izay indrindra dia natao hioarana io manda io, natao resena ny mponina tao. Ary izay ihany koa no lalam-piainantsika, misy manda mety manakana antsika tsy havita zavatra. Inona ny zava-dehibe tamin'ity tantara ity? Rehefa nandeha ny tantara rehetra ny zanak'Israely dia tsotra kanefa mampahery ny fomba nitenenan'Andriamanitra an'ilay hoe hiatrehana an'ilay ady. Enonao nge ilay tenin'ny soratra masina hozy izy ny Exodosy 4:10 hoe Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Izay ilay izy. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ny zava-dehibe talohan'izay dia izao, tsy hoe vao eto Andriamanitra vao hanao ady mahatonga mametraka ny zanak'Israely hoe mangina ianareo, fa teo amin'ny ranomasina mena, talohan'ny sokafan'ny ranomasina mena, rehefa eo ambavan'ny Egyptianina mihitsy ho azon'ny Egyptianina ny zanak'Israely dia ny tena n'io teny koa Jehovah hoe Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa mangina. Izany hoe miazona ny fampanantenany Andriamanitra ary efa tena manome fampanantenana mihitsy Andriamanitra, efa hita porofo izany fampanantenana izany. Ary efa hitantsika tamin'ny tantara teo aloha izany fa tena marina Andriamanitra raha miteny ary azo antoka mihitsy ny teny izay nolazain'Andriamanitra. Ny anjaran'ny Israely eto izany dia izao hoe ny manaraka arahana fotsiny ny pakiadin'Andriamanitra. Ary io pakiadin'Andriamanitra io no tena tsy ambaratelon'ny fomba androdanana ny manda. Rehefa miteny Andriamanitra hoe izao no ampahomby, izao no ahazonareo fahombiazana sy fanambinana eo amin'ny fiainana, dia izay no arahana, dia mahomby ny fandrodanana an'ilay manda. Nanaraka an'izay ny Israely ary nanaiky izy satria izao koa ny firenena manodidina dia efa niorohoro tamin'ny fahafantarana ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa ho an'ny zanak'Israely. Ary tena orohoro, nampankitakitaka mafy ary efa nieritreritra ho fahavoazana ihany izany ny firenena manodidina ho lasan'ireto zanak'Israely reto. Fa ny fomba fiadin'i Jehovah, ny fomba fiasan'Andriamanitra no tsy fantany hoe ahoana indray izany no hamakivakiany reto taranak'Israely reto ny toerana izay ho alainy manaraka. Dia izay ilay zava-dehibe izay raha midinika. Tsy ambaratelon'ny fanjerana ny manda izany dia izao, Andriamanitra mihitsy no niady ho an'ny taranak'Israely. Ary rehefa Andriamanitra no niady ho an'ny taranak'Israely dia nahazo ny fandresena izy ireo. Nanjary voahozina daholo ny zavatra rehetra tao Jeriko, tsy misy azo atao velona izany afa-tsy Rahaba janga izay nanampy ny mpanompon'Andriamanitra. Izy ihany sy ny ankohonany izay no sisa tavela. Ary mbola ho diniantsika
ny fahasoavan'Andriamanitra tao ambadika izany. Fa zao ny resaka vato sarobidy, volamena sy ny volafotsy sy ny vy sy ny varahana rehetrarehetra kosa dia natokana hanaovana ny fanak' Jehova. Izany no fandresena tamin'ny lalan'ilay ady, ary tsy misy nizaniza afaka nandresy raha tsy tamin'ny alalan'ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra sy ny fanarahana ny paikadin'Andriamanitra. Ka atao ahoana ary ny fomba androdanana ny mando eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika? Ny voalohany dia zao, tsarovy fa efa nampananten'Andriamanitra fa hampandresy, dia tsarovy mandrakarivo izay. Ny faharoa indray dia le hoe mifikira mafy amin'ny teny fikasany fa mbola hampandresy izy. Ary ny fahatelo dia le hoe ny paikadin'Andriamanitra ihany arahana, aza manaraka paikady hafa afa-tsy ny paikadin'Andriamanitra fa izy no hiado anao. Ndao entina mbafaka ianao mba ahafahanao mandray am-pohana izany. Hivavaka isika. Ray tsaro, fantatray tokoa fa ny miado anay araka ny soratra masina dia betsaka noho ny izay manohitra anay, kanefa matetika ny masonay tsy misokatra mahita an'izany amin'ny fiainana ka matahotra ny ady. Mangataka ny indrafonao izay mba tanterao aminay ireny ny fampatanjahana ny finoana, ary izay kosa hifikitra amin'ny herinao, ianao hiado anay, handrodanana an'ireo manda izay eo amin'ny fiainanay mbola miziriziry te hanimbanay. Hombanay sy hamindra fo amin'ity namako ity ho anay rehetra ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.